voalazany lalàna ohatra zao hoe rehefa tsy mahavita azy ny gouvernement da inona ny voalazany lalam-panorena dia afaka manao vote na motion de censure ny eo anivony parlementa ohatran'izay koa na ny filoham-pirenena fa zay zavatra zay raha ny zava-misy araky ny hitatsika dia kely ihany ny filoko raha ohatra zay raha nitovy hevitra aminay mpanohitra daholo zareo ka tena nahatsapa izao fahorim-bahoaka zao dia tokony hisy tokoa ny fanasazina na ny motion de censure na ny fanakanana mihitsy ny gouvernementa fandravana ny gouvernementa avy aty aminay député zay lalàna omeny zay fahefana omeny lalam-panorenana anay zay nefa moa raha io zava-misy hitatsika io ny matetika ara fandokadokafana fisaorana hoe saotra noho ny asa fampandrosoana misaotra noho ny zao saina maneritreritra ny antso ataon'ny namana olona tsara avy any amin'ny faritra Ambovombe Andro iny makasika ny resaka mombana kolikoly avo lenta ary betsaka efa maro moa no miseho eny ambony gazety eny izy ity efa mivoaka any amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra any ny resaka momban'ny fanampiana izay ataon'ny mpitondra nefa ny toa lasa olo-tokana no manjaka n'ilay vola ary manodina azy ho fanana manokana raha ny etaeta sy ny antso ataon'ny namatsika avy any amin'ny faritra Ambovombe Andro iny vola be io satria ny zavatra misy ao anatin'izay any amin'ilay fotodrafitra saisitrahany vahoaka mivantana sy apetrasainy lasa olo-tokana no mivadika io fananan'le olo-tokana le izy tokony misy zany ny fanadiadiana lalina makasika azy ireny hoe aiza ho aiza marina moa ny makasika reto vola ireto aiza ho io manko ny raha vao aty amin'ny sehatra aty amin'ny sehatra ny fanoerana misy an'io fitatana tsy mazavy io haingana be fanadiadiana dia mipotra fa matoa zany io zany tsy mipotra araky ny nambarany teo dia misy raha donc ozy ny fitenenana raha isika ny antso tafiditra zay tafiditra eo dia ataontsika anatin'ny fitoniana ihany tsy hoe miteny ihana dia iny foana ny resaka karama dia io ny vidim-piainana zay hitatsika aloha hoe zao le vidim-piainana tsy mbola misy fisondrotana eo ny karama n'aiza n'aiza na ny tsy miankina na ny fanjakana na ny mpiasam-bahoaka zany dia alay fisary any eritreritra ane hoe iteny zany le mpitondra raha riva hoe misonitra io dia jereo tsara fa efa nisonitra io ny zavatra rehetra le filanimponina andavanandro le tsena dia raha vao misonitra io dia tady dio mazava tsara fanonitra n'io ndray ny eny tsena rehetra dia tsy misy loatra ny namany tsy misy ihany le fisondrotana dia le aty amin'ilay tsy manana zay fanjava raika izay sy lay aty an'ilay tsy miankina ny tena voadona mafy ao anatin'ilay izy zany hoe ny ady hevitra ao anatin'izay zavatra zay tsy mifampitsinjo tsy misy zany ny fanaraha-maso ataon'ny ministry ny varotra sy ny fanjifana le izy koa raha moa hoe fanjifanako manoloana ny zavatra zay misy le sehatra na varotra eto amintsika mihitsy ny tokony mijery ny amin'ny hoe inona ny zavatra misy marina manoloana an'izany aza toa lasa fay fotsiny hoe inona reo midina androany dia jereo tsara le ardoise inona moa zany le solaitra mipetaka eo zao le izy hoe 500 kapoka io voalasinareo dia mivadika fotsiny lay solaitra 500 mikapoka io satria na fantatra reo mpivarotra rehetrarehetra reo fa tsy veriny eo itsononareo raha tsy afaka any amin'ny tsy fantatra anyray dia rehefa fantatra ihany koa dia fa zay miveriny eo ndray zay ny le izy fa inona ny tsy hanaovana an'ilay izy le fidinana ifotony isan'andro aza miandro loza ho efa loza mitatao an'ny vahoaka nefa fidanga vidim-piainana io dia n'izao dia efa midina zany anareo aloha dia n'izao zay tratran'izay eny nivo ministera izay hoe hidina ifotony dia mamaritra tsara hoe tsy izao fanarahana tamin'ity dia raisan koa fepetra aza miteny fotsiny hoe tsy izao fanarahana fa rais misy fepetra fanandrify azy reny nefa nitadio ihany koa fa nangalany azy reny tany amin'ny mpambongady tany ifotony jiloanko fatary ihany koa zany hoe ohatrinona nangalana ohatra hoe raisitsika ny vary ndraisy ny tany ambatondra zaka ohatra ka jiny reny olony reny ane rarombe le izy ka jiny eo anatin'ny reny aloha solika ka jiny eo anatin'ny reny ny fotoana laniny ka jiny eo anatin'ny reny ny kojakojan'ny fiarany ary ka jiny amin'izay ny vidiny vary
hoe raisina tamin'izao ny kilona ny kapoka na le afatra midaba de nameny camion de noentina sy ny fitotoana azy sy ny fotoana lany de reo rehetrarehetra reo am'izay ny anaovana an'le kajy ahafahany mivarotra anazy amin'ny kilao am'izay ho atsika le mpanjifa eny etseny eny fa inona ny tsy anaovana an'le izy efa sosikevitra foana io ane le faraky ny tenen'le mbola ao moa zao inga ministra mbola ao ianao ary fampiresaka tsika hoe tena mety le kajy nataonao iny Zokomary John hoe le olona zay manao an'la izy mifanjakana miakatra le vokabara ohatra raha isika ny any amin'ny faritra Toliary vokatra mangazo ny any miakatra io mangazo io mba tsy apotika izy de avadika le lafarina le teneninareo any aloha mba tsy apotika an'io dia misy fiarabe any fanjakana na le fanjakana mihitsiny le mpitondra eto moa tsy tamin'ny andron'ny mpanjaka itsony fa le mpitondra no mametraka an'ilay ozinina ao anatin'ilay faritra de manodina anazy iny rehefa fotsy iny na lasa lafarinina ohatra hoe lasa fotsy le vary amin'ny faritra maro de fiarabe an'ny mpitondra zay maromanina maromaro tsika ohatra le fiarabe an'le fanaovana fahasalamana teo igny fa fiarabe fitaterana entana indray ty mitondra an'iny de mitsinjara an'iny eraky ny faritra eto Madagasikara mba ialana an'le hoe ny solika ny anina tao sy ny mpandiany rehetrarehetra de iny zay nandraisana anazy tany ohatra hoe niraisinareo 20 ohatra ny kapoka de mivadika 10 eny am'panja eny amin'ny vavaomana zay nge le izy vitany le kajy to somary ohatra ny dingadinganiko le izy fa raha ataotsika amin'ny atsipriany zany eo fotony mihitsiny tonga de eo fotony tonga de misy ozinina be anankiray ao an'ny anareo dia ino manodina azy de fa misy fiara be mitatotra isaparitra vita le izy fa am'izao fotoana izao jereo tsara faratsily lalana potika ane le vokatra mampalahelo ana mihitsy le faritra ty amin'ny vakinakaratra sy ty manalalondo maro isan-karazany iny rehefa miakatra ny vokatra voatabiny poma ny voasary potika ane le izy re olona de le olona mba manana le fiara be fitaterana manao an'izay azony atao mivantantsika eto amin'ny valavalim-polo teboka valo le olona zay manana le fahafahana mitondra an'ireny de manambaka n'lay tatsahany fotony hidina ny fotony izy satria le olona any fivarotana any voasary io hatram'izay amidiny io 700 tongava an'ireo olonareo satria ny anazy aloha ny vadika vola to zay potika fidiny le olona any ariary zato eritserentsika am'izany ary mampifilafila mihitsy le olona mitondra fiarabeany zaranareo ary zay tonga ty mamadika an'io vola de neniretsiko moa aloha marina mivadika vola to zay potika de ina faty antoka tsoroa matany misy de ny zavatra misy eo anaty zany ne fitsinjara raha teny izay ny ataonareo fa le zavatra eto amintsika eny tsy zay fa lasa kameana lasa manao salobokomana hoe ry manao bizina ohatra an'izao de le bizina be ary io ny fandrotehana any fa ty bizina maivana kely izy koa ny anao an'izany jereo tsara ohatra tena mampalahelo ana misy namana be dehibe iny telo atany amin'ny fahatry mainty rano iny fa azosika sany amaneritreritra ve miainga eo atsoro mandidi-paratonga ny mainty rano le lalana io tiako resahana io nanaovanay an'izany tamin'izay nakany tamy voavoalohany ray andro zao le olona makany raha fofovolo herinandro eny an-talany eny foana mitaintaina zany ny zavatra misy eto ao anatin'io satria zay le zavatra misy hoe inona moa ny zavatra vokatra ao mainty rano to tsisy niny de tsisy manamboatra le izy nefa ny ao ny tena misy kabaro nitondrako an'izany tany ny eritreritrentsika kapoka n'la izy any 20 le vola vila teneninareo tsy mandeha ho an'le tsena kely anankitelo nandehanako tamin'ny marina teo tsy mandeha tsony reny mba ampafantaro ihany koa ny tompona andraikitra 20 ariary ny kapoka an'le izy de jereo vidina kabaro mialatsiny maina eto amintsika tsy haiko izy zao na 5 sy 2 na 500 sy 2 ny zavatra hita ao anatin'ireny sehatra maro isan-karazany ireny ny tiana olazaina zany
aza zay le olona mieritreritra mitondra rehefa tsisy tombotsoany de eo taraika eo le faritra nefa misy tombotsoa be ao misy zavatra be deaibe tokony atsarainao misy tsy hoe akory rehefa tsisy tombotsoa de tsy anamboatra le lalana merodana ary ny afarany de tena tsisy tsony mety fafany tantara ra mety tsisy andehany tsony sady tsy misy fidinan'ny fiaramanidina moa ao de ivadika andeha sambo ny olona nefa fantatritsika ihany koa ny fahefa mividy am'izany isany zavatra rehetrarehetra mila jerena avokoa ny zavatra rehetra mba hialana am'le fanambakana zay koa moa ny olona manko miteny sasanety tena tsy mitsinjony aho le kajy ataon'le izy ao anatiny mihitsy mahatonga azy io tena za mahita mihitsiny le nraisin'le olona teo zao telonjato sy 3 nandraisany an'lay azandrano de za mbola tsy netsika eo fa tonga de nyteny izy hoe 4 de zao no nyresahany angalako 200 fotsiny ozy izy mbatombarotra an'io hitanao ngamba 300 sy 3 nangalako an'io fa 500 zany sy 3 fampitsinjo zay tsy naka le 4 izy fa tonga de nyteny eny hoe 200 mba alaiko amin'io zany aminao ny zavatra tiano resahana de tsotra raha misy finiavana amany olana eto Madagasikara ny mpitondra zay manana eritreritra ny tondra de jereo aloha izay tena marary ny vahoaka malagasy zay jereo aloha ny tena alasahirana ho an'ny vahoaka rehefa voavanareo ny resaka momba ny fahalemana ny fahasalamana ny fampidirana tsekolony zaza ny vidim-piainana midangana ngamba kosa ny famahana ny olany herinaratra sy lay tsy maharary tsony ny posy ozy rabosy zay kopatanany ianao de hitatsika ngamba fa ngamba kosany any amin'ny zavatra hafa indray ny ady hevitra io mba efa mifana zao ny zao de manahirana be zany zao raha efa tafiakatra 500 sy 4 ny kilao amin'ny vary apidina an'io tsika de ahoana moa zany aloha tsika anaraka faingo raha de toizatsika zay avy eo azanala toka kely aloha leo be an'ity vovo-tsavony ty aka tsy mety afaka mihitsy le tasy madama mila vovo-tsavony manala tasy tsy manova loko tsy manimba kanto sady malefaka ho any tanana ianao be 29 ny mety aminao sady manitra no kely fotsiny de efa ampy ary mandroatra tsara zay ihany fa tena mandaitrana amin'ny akanjo fotsiny amin'ny akanjo miloko inona tsony ny akoatra zay be 29 ampiasaina be sy ny maro nona fiaiana Tiani Rossini Malagas ti pate Malagas ti Rossini spaghetti ana macaroni merci Rossini masitolomana miaraka amin'ny Rossini sika rehetra Rossini alefalefa Rossini Rossini, les pâtes malagasy rehetra numéro 1 eto Madagasikara. Dia mitondra ny ferrany eto amin'ny valambalopolo telo-kavaly. Pour vous, toujours pour vous, rien que pour vous, Cool FM, la radio active. Efa noresantsika teo ihany koa ny resaka momban'ny fanatanjahantena etsekelany miandry izay fankatoavan'izay ny kianja beany Mahamasina. Misy ihany koa ny hetsika ara-panatanjahantena amin'ny fasivon'ny volana ho avy zao iraisam-pirenena izy ity any Tomasina. Anjaranareo any Tomasina indray no mandray azy ity satria dia misy vahiny maromaro avy ihany. Ny avy eto Madagasikara mazava azy ny avatsy any nosy Maurice Lareny eo ary ny nosy Komoro, nosy Mayotte azafady no andray anjara feno amin'izy ity katrokady anisan'ny goavana izay namana voary peramo no mikarakara azy ity amin'ny sehatra raisam-pirenena zay tsy zoinany rehetra manana faiza-manao zany malagasy 100 isan-jato izay mipetraka sy monina ny
sinany ary rehefa mandalo eto an-tanindrazana izy tsy maintsy mikarakara hetsika toy itony zay sorana azy manokana amin'izay sehatra izay. Ny sehatry ny fanatanjahantena ho an'ny team Scorpion io resahako io. Ao anatin'ny sehatry ny fanatanjahantena hatrany isika mba hahafahantsika re olona mahazo ny fankatoavana avy any amin'ny sehatra raisam-pirenena rehefa azontsika ny fankatoavana amin'ny CAF sy ny FIFA ny kianjabe any mamazy mba tsy hisy intsony zany ilay hoe ny zavatra misy any fifaninanana hafa. Ny fifaninanana hafa zay resahako le hoe lasa any ohatra any Maroc amin'ny mampiatrano ny lalaon'i Madagasikara zay tokony atao eto. Taddio mazava tsara fa misy vola be io lay vidim-pidirantsika iny no miditra ao anatin'ny kitapom-bola fédération ary ny vola miditra iny no ahafahan'ilay atleta mivoaka. Satria raha antsika mahita ny tsy fananan'ny mpitondra ny vola izay ahafahan'izy ireo mivoaka. Dia izay ilay hoe raha toka azo an'izay ihany isika dia arapasoa arapatsara ny fifahan'ny zavatra misy ihany koa amin'ny fankalazana ny 520 taona 10 sy ny afomanga moa zany ny resahany rehetra etsy amin'ny laka iarivo eno misy an'izy efa inona moa zany efa installé eo efa mipetraka eo daholy lay afomanga rehetrarehetra nandalo teny efa eo fa manao azy eo ny 10 mametrapetraka ny zavatra rehetra ary io tsotra letsy anosy le faritra kely ihany mahita fa io zany tena atratia Ivandry atrany amin'ny faritra efa noresahako teo ny tany Tomasina amin'ny ady raisam-pirenena efa mivantana teo dia efa ngamba inona fa naheno tsara voary pera tao anatin'ilay izy amin'ireo nosy manodidina ihany koa ao anatin'izay sehatra izay. Dia io rehetrarehetra le afomanga le monsieur io mahita avokoa na ny faritra eny Ambotrimanjaka eny tsy manatony eny zany tsika na ny faritra Varatra moa zany dia mahita izay nefa lizy ny zavatra misy nefa ny ao anatin'izay fafinareta maso zay. Fa tadio mazava tsara misy teninay zao hoe zany afomanga zany viditra ty anaty vilaninay tsy hiditra any aloha zany fa fafinareta maso azy lazaiko zay. Fa isika zany lasa vory io zao mandalo teo tena betsaka zay lalana nalehako zay raha tovodarivo sany da maraina teo mandalo eo analakely efa misy podium be eo fafinareta maso avokoa zany rehetrarehetra zany. Fa ny zavatra andrasan'ny vahoaka ary mpitondra afaka atao tsara tsy mandany vola amin'ireny ohatra le podium metsy sy le isaparitra sy le afomanga be etsy vola be nge mandeha anatin'io fa ataovy lay alefaso indray arany alefaso an'le tosika sy le fameno dia zara ho an'ny vahoaka rehetra fa aza atao fotsiny hoe Antananarivo Raigony 50 kilao dia rehefa etsy tsy miala 500 metatra etsy dia fa 520 kilao dia tonga ary amin'ny 4 kilometatra 5 kilao ataovy mitovy rehefa zarainy io dia zarao avokoa. Fantatrareo ie ny isan'ny vahoaka malagasy midiny ny fokotany dia fokotany mamaritra hoe zao ny isan'ny ponina ato anatin'ity fokotany ity dia alatsaona nareo nge tsy mahatoky olona ihany koa zay nge zavatra misy tadidinareo ve rehefa mizara an'ireny nery zareo dia ny filoha-pokotany manatrika fotsiny fa ny lehibe zay irany any anivon'ny distrika no mitsinjara azy eo zay le tsy fatokisan'olona tsy maintsy manatrika eo raha vo tsy misy solotena avy any amin'ny tsy mandeha io impira moa nijery anazy reny dia efa inona ny andrasana fa le olona efa milahatra be mbola miandresy le solotena avy any amin'ny efa vorolanina eo avokoa ny atanatohatra rehetra ny anivon'ny fokotany sy ireo zaraina fa zay le miandry an'le olona zay le tsy fahatokisana. Dia zany le tsy fahatokisana zany io le tsy hanaovana an'le fizarana io intsony satria nolazaina fa hoe misy tokantrano zay tokony tsy sitraka mahazo foana misy olona efa nambara teto zay efa mifoana moa zay nge le teneniko atsika misy mienty onjapeo ty fa nio mako miteny hoe mitatatata fotsiny io nareo dia lanyrora tsy lanyrora zay fa zay raha misotro rano efa firy ihany eto rano mafana ao anatin'ilay izy zaraina an'le telo etsy le mandeha aloha le ray etsy manana trano io olona io mampanofa trano io olona io mandray vola isam-bolana ny ofatrano io olona io mbola mahazo an'le fanampiana avany amin'ilay mpitondra satria na ny antony misy ihany koa le firaisana tsongoamponga amin'ilay filoha-pokotany sasatsasany dia zay le mahatonga anazy tsy matoky dia any ka
le olona mihitsy le any tapo mihitsy ny tonga hoe zao ny zavatra misy aloha zaraiko amin'izay satria inona raha zany nanendrenan'ireo olon'ireo e tsy atokisanao inona manina raharavana any ny tsena dia nareo inge fa nazavany le teo nandritra ny 4 andro sy 4 ora moa zany teto tsy nisy mambra atao anatin'ny gouvernemanta fa ny mpitondra ihany ny teo lay mpitondra voalohany sy le mpitondra faharoa le prime ministre dia zay nitondra teto nandritra n'le 4 andro de ohatrany nahita hoe toetrany mandeha any izy zany fa aloha zany sy natsangan'olona zay nge zany ty zavatra ty aloha sy natsangan'olona ihany mamenao le ministera de ifanarahana am'ireo hoe aloha tsy teny ny zavatra misy eo anatin'ny raha-pirenena de zay napetraka fotsiny lay olona izay eo fa afaka mamahatsara reny rehefa misy tsy fisiny fahalemana irao le zay napetraka reo teo rehefa misy tsy tratrany tsy fahasalamana oatra le teo de irao le olon'ireny aza vela ipetraka anaty birao fotsiny any manafana vatana fotsiny ihany ny olona miaritra atsika sy ny ranonandy voamaraina eny etsa nefa nijereo inge le mahazo le tatsay mitrongo voaomana tsy sanatry avy vavaladiny lela hoe maneso azy satria izay mihitsy le anazy ny zavatra mivoleny androany tsy hoe rapitso iny de tangosana fa masaka na rapitso iny de dinjaina fa masaka de hoaniny tsisy zany fa miandry izy hoe ity anana ity de miandry zao volana ity mangazo ty de miandry zao taona fa ny olona manao arary zato-pandrina de tsy aitsika ihany nytoyany de nazy ara moa tsy arary zato tsony fa mily ara-pandrina de tongeoko manindry bokotra fotsiny fa ny raha-pirenena ao anatina sehatra maro isan-karazana zay raha tsika mahita amin'izao fotoana izao no efa tena marary tanteraka ny vahoaka malagasy tsy mahita vahaolana aza mieritreritsika hoe ary resaka mombana karama de eritreretintsika zany hiteny zany izy raha rivo eo misonitra 100 ny karama ny mpiasam-bahoaka ataontsika an'izay misonitra 100 ny karama ny mpiasam-bahoaka de eritrereto le mpiasa le aty an'le tsy miankina sy le mitrongo voaomana zay nge le tena anke aloha mba mifampitsinjo e mety avahan'le alasahirana le nitenen'lay mpitondra anareo hoe misonitra de nareo matakatra le fahefa mividy fa le olona le tsy misonitra mihitsy de manahoana misy arany ny olona mitenena na hatram'izay nidirako tao mbola le karamany dirako ihany mbola hatram'izao ny zavatra tiana horesahana anatin'izy ity de tsotra ny fametrahana an'izay mihitsy ny hoe rehefa anao an'izany zany eny hoe tsy mila dradradradrainy rehefa manao nareo de fantatrareo le mpiasam-bahoaka reny ansonitra izany de any izy mangingina any mba ataovy surprise ho azy koa hoe aza lazaina pahabe maso te ho deaka fotsiny hoe le tsy le mpiasam-bahoaka ary ny be de be ny tsy mifidy anao e fa reo faly fotsiny zay tsy hifidy anazy mihitsy fa de zao rehefa misonitra io de miara misonitra am'rehetra zany koa inge mbola ao ambadika zany fa tokony hojerena le fiainan'le vahoaka malagasy amin'ny akapobeany le mamaha le am'le vavaomana mihitsy zao le malagasy de jereo tsara menaky ny aina zao de savonona ve mampalahelo sahalatsaka ve ny ainy misy raha ny sasany tany amin'ny faritra atsimo atsinanana andrefany nosy eny samivarotra ny zanaka nateraka satria tsy velona intsony raha ny malagasy nana sotoavina le hoe ny taranaka no lova de nametraka le fitolafetovavy zao ve nareo mbola mitera azy ho velona de zany zavatra rehetra lasa mivarotra izy misy mihitsy ny raha sasany zay koa mba tsy azo koa le olona tany amin'ny faritra tsy minosy le tena mihitsy ny amidiny raha midinao le tenanao de le vola miditra zany lasanao enao nefa ny tsy maintsy lasan'le olona de anaovanao inona zany le vola gaga mihitsy ny hoe tena jereo anaty tambajotra-tserasera eo fa mampalahelo izy ny zavatra misy anka le tambajotra-tserasera de lazay le ato anatin'lay mpitondra nefa io de efa afaka anaovana ny fampitam-baovao nefa le fampitam-baovao nge re olona ka lainga mibetsaka ao e za moa de tsy mampiasa an'izy io amin'ny akapobeany ao ve ny antsoahana vaovao samboron'ny olona eo nareo fa ny zavatra misy ao ary raha isika zay any tsy tafiditra misy tena miteny mihitsy ny hoe zay zao mbola tsy tafiditra mihitsy de
mbola tena mbola tsy tafiditra ihany fa ahoana e anaovana kompatanina ihany koa ny honorable namana izay mihaino atsika amin'ity maraina ity ny antso efa ireo ihany ka tsy miova dia ho raisitsika izay antso tafiditra ao anatin'izay fanehonkevitra ankalalahana izay efa miandry ihany ko efa miantrana ihany ko amin'izao efa ao anatin'ny famerenana farany ireo iatsika ny fanadinana BEPC dia ao aorianan'izay mibaka miarabanao miaraba marjona madamravo ihany madamravo teknisiana koa raha tovina rivo sanda teny ianao momba le vidim-piainana teo karazam-panjakana raha izany no midery a dia aloha dia revana le vidim-piainana hidina aloha satria raha hoe anonotra ny karazam-panjakana zay tsy nasondra izay a efa tsy hijery le vidim-piainana dia tsy zavatra miova eo tsika gasy ihany matetika no famely tenena aperako amin'reto karany reto za mahita mihitsy ny tombahatra alaindreo karan'ireo a fa tsy manao reo raha 100%. Tiako tenenina dia hoe tokony jerevana mihitsy ny ohatrinona le vidina siramamy dia ohatrinona zavatra be da be ny tokony ho jerevana ohatran'izany dia jerevana koa hoe tena mandohetra ve reo karan'ireo misy hitako a ka ny misava dia misy valopy be mena iny dia ohatra samy vita eo za moa tsy mba te hiditra amin'izany fa ny anahy manara-dalàna foana amin'ny fantatro ka izay ny tiako tenenina hoe ireo mihitsy aloha jerevana fa mahatetitsika menakavy zareo velona be satria 100% ny tombony alay tsy manao an'izany hoe 50% zany izy tsy hoe 100% foana no alainy eto amintsika raha miderina rao ny lafarinina amin'izao a jerevana ifotony ohatrinona ny tena ilan'io lafarinina io mialany amin'izay atongavany eto mampalahelo fa za zao mahita eto akaikikaikina eto hatramin'ny afrikana ane zao manokatra PPN izany hoe etany efa akaiko simbany amin'ny zareo any a ampidirina eto tokony ho jerevana manokana izay tratra ronono no nijery novidiako fa tena efa ratsy ronono io nefa ny dada zareo mbola ohatrany hoe misy 3 volana no jerevako an'le izy fa jereo manokana mihitsy nyreo loha tapaka avy any aminao iny madame ravo aiza ho aiza ihany koa madame ravo ny resaka momba ny arina fandrihatra fa tena sarotra koa izy ty amin'izao fotoana ora isika ny antso tafiditra manaraka indray ilay lasa ve ianao raha isika izay antso tafiditra eo raha tovina rivo sanda izy no mandray atsika ao miarabanao eny tompoko allo maheno eny tompoko iza dia avaiza tompoko tamatavy ihany izyka eny tompoko ny raha zany tiako apetraka hoe tiako asiko fanamarina ny lalana ny terinaratra ny commune momba resaka décentralisation effectif dia aveo le resaka droit des consommateurs reo zavatra reo fa fanahinana amboarina oentina anam-pitehana amin'ny firenetsika raha vao miresaka lalana dia io zany avokavokely fampandrosoana ny lafiny toekarena terinaratra avokavokely fampandrosoana ny lafiny toekarena ny commune resaka décentralisation effectif avokavokely fampandrosoana resaka développement rural tafidao développement de l'entreprise ka sao dia fa zay zavatra zay nefa tantona dia atao varoboba indray le arrêté-nao toy ny basiliara dia ahoana ny zonim-panjeta io zany tiako apetraka ary mitodika amin'ny resaka ministry ny vata zany hoe tokony jerena le tanaran-daty fa mamoafaka asa divertena amina resaka hoe fagnosaviana izy tapetraka zay zavatra zay fa ny mieritretratra makasitraka anao io moa le ambava homana dia ampo mieritreritra raha isika indray ny antso tafiditra manaraka kely dia kely ihany koa sisany ananantsika anazy ao anatin'ny izy ity betsaka ka naizanaiza mihitsy ny resaka mombana sity mahery fa tsy any faritra ambodin'ny sotry sy ny petite vitesse ihany misy an'izay fa maro re olona mba tsy hitany saintsika eto dia saika tena hoe faritra mena ao anatin'ny fanendahana le izy tsy vita ny fanendahana ao a fa miaraka amin'ny fandratrana ary rehefa ao anatin'ny fandratrana misy mihitsy ny arany tena hoe mefara amin'ny aina fohy mihitsy ny zany rehetra zany tena izay mihitsy tena mamelona ny hôpitalim-panjakana ny hôpitalim-bahoaka satria na ny antony mamelona ianareo rehefa tonga ao le olona aloha mamelona fa tsisy le herinaratra dia maty le olona dia misy iteny indray hoe inona indray zay le izy mamelona raha isika izay antso tafiditra ihany amin'ity maraina ity miarabanao arany efa ao ianao dia oety ny fanehonkevitra mahakasika izay fanambara teo izay sy ny hoe zavatra hafa ihany koa mety hitanao any amina sehatra hafa eny misy tarifa vaovao koa no navoakan'ny mpitatitra
amin'ny resaka mombana fitaterana amin'ny zotra tsy mivoaka ny faritra Analamanga dia efa navoakany ihany ny sandany, le sandam-bola aloha ao anatin'ilay izy dia efa be dia be no miteny ao anatin'ilay izy tsy arakarak'ilay zavatra izay nisy sy momanina fa efa tena midangana be mihitsy ny saran-dalana izay misy amin'ny fandehanana. Raha ny zavatra misy aloha zao ny voalohan'ny volana Jona 2024 tsotsotra ihany izy ty Antananarivo Ambositra dia 4 sy ray hetsy zay ve diso ampitika ifa nahintsiny 4 sy 4 alina zany hoe 140 000 francs no sandan'izay. Makany Fianarantsoa kosany dia 2 sy 4 alina ny avy eto Antananarivo makany io makany Fandriana 4 sy 3 alina, Iosy 5 sy 5 alina, Ambalavao 5 alina, Toliara 5 sy 4 alina, Vangaindrano 4 alina, makany Manakara 5 sy 5 alina, Vohipeno 7 sy 5 alina, Mananjary 4 sy 4 alina, makany Fort Dauphin 5 sy ray hetsy, makany Farafangana 5 sy 4 alina, Morondava 4 alina, 4 alina kosa makany Miandro Vazo, 7 alina makany Belo Tsirobiana, ray hetsy makany Bekily ary ray alina sy ray hetsy makany Bekitro. Zay moa zany efa dia misy rango-po ara-dalàna io ary dia mivoaka mihitsy amin'ny anaran'ny filohan'ny KMM TF. Zay moa zany amin'le fitaterana eto amintsika, zany le saran-dalana zany ho an'ilay mivoaka eto Andrenivohitra io resahany io. Efa misy saran-dalana vaovao satria betsaka zany le olona tonga eny zay vao hoe efa lasa nisonitra ohatran'izany ny saran-dalana dia zay navoakan'izy ireo tamin'ny voalohan'ny volana Jona ity taona 2024. So manko ntsika tapohany eny hoe ve efa tena midangana zay tsy izy ny any amin'ny faritra hafa satria zao tsy atao anatin'ity zao ny makany Mahajanga sy ny makany Dego mbola alefany tsikelikely eo le izy fa zay aloha nalefany teto Ambanimasoko dia mivakiko zay ao anatin'ny fandarana dia ao amin'ny fandehany. Makasitraka antsika rehetra izay niditra mivantana izay ao moa sasany izay tsy nitonona ararina satria ireny ilay avy any ampitan-dranomasina, ny avy any Tomasina tsy adinoina, ny Madame Ravo, Madame Saondra avy etsy Andranomanalina, Risara avy any Fianarantsoa, Izaka avy any Tuliara, Monsieur Laura avy any Mbatomaro, Ilaka avy any Tuliary, Isambo avy any Ambovombe Androy, Madame Zizelle, Irova avy any Ambomangakely, Mamy avy any avy etsy Anosy, Tovo avy any Tuliara, ny Veneteroka, Patrick avy etsy Itosy, avy etsy Itosy satria hita tao ny Osy, zay ny natonga ny Itosy, hita tao ny Osy, dia zay nanaovana azy eo Itaosy. Makasitraka antsika rehetra tao anatin'izay fidirana mivantana izay, sitrahana manokana ianareo satria dia maro ianareo zao nareo mbola misisika ihany satria dia tsy afaka handray intsony ao anatin'ilay izy. Zay ny fehany tamin'ny ankapobeny mikasika ny raharam-pirenena ny etontsika teo ny zavatra izay ambaran'ny mpitondra aoka re olona mba zavatra tanteraka, aza milaza zavatra mbola nofinofy aloha fa zavatra tanteraka azo ampiasaina atao. Inona le zavatra tanteraka azo ampiasaina dia nareo mahalala azy io, aza mampanantena zavatra tsy misy satria dia be dehibe zao no efa miteny hoe ny filazana izy ne rehefa miteny dia mijanona ho teny fotsiny ihany dia mba tsy ho lasa ho zay teny fotsiny ihany izay aloha zavatra tanterahana zay efa misy sy ny fanohizana azy ho vita hatramin'ny farany aloha fa aza mamorona zavatra hafa hoe ataontsika indray izao aza mampanantena zavatra hafa fa ny zavatra zay iaina amin'ny vahoaka sy ilay fandraisana andraikitra hoe inona ny andraikitra nyraisinareo, inona fotsiny anaovana an'ireo ministera be dehibe tsy mandray andraikitra ireo, fa rehefa misy ny zavatra zay miseho dia toa izy ihany no mametraka ny diatana sy miseho manabe tarehy etsy eroa.
mialatsiny an'le fitenenana fa ampiasao any tokony ho izy reo ministera isatsokajiny reo irao araky ny tokony ho izy zay mahasambahoaka azy de apetrao mazava ny tatotra mazava hoe nisy ohatran'izao io arany le teneniko anareo io le fanampizinana ninina atao io raha iresahantsika zao fa niakatra 7 izy io nisy ihany koa io tany amin'ny faritra varatra tany amin'ny Antsorobe tany nisy olona 2 amby 30 ne nidina tao an-trano de nidorany aiza ho aiza zao fanadiadina makasika azy reny nidorana velona tao reo olon'ireo eritreretintsika raha ohatra ka ty fanampizinana teo tena teo de ninana de toa de teo de tsy natsiary teo fa le olona nitaintaina sy ny hoe niaritra ino ny tanako fa may ino ny akanjoko fa may aloha de may ny volomasoko sy ny volondohako de iny fa may de tsy afaka mivoaka aiza ho aiza zany zao reny satria io efa lasa ministra zao ianao le nidina tany fotony mikaroko an'ireo mihitsy hoe tsy maintsy ataotsika nahitana aiza zany zao reny mampatsiahy indray zao za io de hoetiko eto rapitso hoe aiza ho aiza reny vonoana olona tonga de natao tao anatina trano de nidina satria efa niteny anareo olona marobe mihitsy voasambotra tao anatin'ilay izy aiza zany iza zany no voasambotra tao anatin'ilay izy firy ny voasambotra firy ny nalefanareo firy ny manefa sazy am'izao de firy ihany koa le sazy miantona raha von'olona zany tokony miaraka voasazy eo daholo ny rehetrarehetra fa tsy hoe retsyretsyretsy miditra ry de reto afaka de reto sazy miantona de reto zosoty zany ane le zavatra misy fa ampafantaro any von'olona iny ary iny ny tena von'olona feno abibina tao anatin'ny fangiry firina tanteraka zay nahazo an'le olombelona elantsiny reo olona amin'ny antso be dehibe zay tsy voaray be dehibe na mihitsy nareo no miantso tao anatin'izay sy ny teny maro sosona de zany zavatra rehetrarehetra zany no ilaina hoe rehefa sokafanareo le fanadiadina zay le niteneniko teo de fitahotra amin'ny farany aloha le fanadiadina rehetra za zao hoe de mampatsiahy an'le mpitondra iteny raha riva le fivoahana ny voahana rehetra hatram'izay ampafantarany vahoaka hoe inona ny tanteraka de inona le mipaka mivantana tany an'le vahoaka malagasy fa tsy hoe mijanona teo amin'ny fanaovatsony de tany de tsy hita ohatran'ny rivotra na voaka ampifana fa ampafantaro amin'ny vahoaka hoe tena zao ny olana tanteraka ary tsy voavaha intsony fefa namidinay ny jirama de mivadika ohatran'izao ny anarany ampafantaro amin'ny vahoaka zany mba tsy tompotrano miono izy na tompo-tanàna matsakarano maloto ampafantaro azy zany fa aza le zavatra le arantiranty foana ny atao hoe de mampanantena anareo zay fa io moa zany ny filanonana efa atao eo amin'ny kianjany 13 May io moa zany ny afimangy efa atao an'ny Lakyarivo isam-paritra koa moa zany de asina aza zany aloha tsy miditra anatiny tsy mipaka an'le any amin'ny vahoaka ampaham-bahoaka amin'ny mahita an'izany fafinaritana zany fa tsy mamaly ala sahirana any vahoaka zany avy mijery an'izay izy de inona no haniny ao anaty tokantrano tsisy le fafinaretan'ny maso tena na voky de zany zavatra rehetra le zavatra le tena mipaka any amin'ny vahoaka le mamaly ala sahirana atao aza mamery tsy fotoana fampelezan-kevitra izao sa ve misy fifidianana avy amin'ny taona ho avy io le izy ny rehefa miteniny le olona de fampelezan-kevitra foana ny zavatra tsika igny miara-matsapa an'izany daholo fampelezan-kevitra fampanantenana an'izao anao an'izao tsika fa aiza zao nampisambotra volany Komoro ve tsika mampalahelo alery Ismaël Abdallah laly ty resaka ty ianao ary eto firy zao ara mahazo an'le izy de misy mampitany i Madagasikara kosa ny ingeda loatra ka sarotra le mampandroso ore olona de tansainy io hoe i Frantsa sy Espaina sy Italia sy Allemagne sy ianona vo mitovy an'ity Madagasikara ity matoy izy kelikely ohatran'ireny de nandro zany ataon'le solomba mampalahelo le eritreritra nanana finiavana ianao tonga teo tsy nisy nanery mihitsy ny vahoaka malagasy ane raha ny sitrapondro ka nandeha tamin'ny rariny sinitsy ny fifidiana tsy izao ane fifidiana teto tsy izao ane ny mpitondra teto tsy izao ane fitantanana teto tsy nisy ane re von'olona maro isan-karazany reny niova endrika ane ty Madagasikara ty fa matahotra an'le nametraka an'izao nefa mbola tsy nandeha de aloha zay mbola hitondra mandritra an'izao nefa n'izao le zavatra misy aza mampita misy sika
tao anatin'ny fitondrana tetezamita ary izy na vita nampisondra ka te hipetraka izy tia mantsika zany eny re olona le politika tia mantsika izy io aran'izy tsy ao anatin'le izy mbola tsy mifidim-bahoaka de mametraka l'izy de roboka daholo de zaoko de inona zao ny ambaratsika zao tsika vao miteny na 0,4 raha mbola tsisy mihitsy le zay le antsoantsonareo satria nampanantena zay any le fanaovana politika any sasany le fampilendalendana fotsiny de roboko ao anatiny iny de hoe io aran'izy mbola tsy nahazo famatsim-bola tany amin'ny sehatra reza-pirenena manao be vao mainka ave izy fa tonga tsy vao may hoe tena isonitra zato isan-jato de manantena tsy misy eo zany zavatra rehetrarehetra zany mila isaina ao anatin'ilay izy za oa tsy solotena ny vahoaka fa za ihany no miteny misy manko ny olona rehefa miteny de zay moa zany de solotena ny vahoaka nga ianao natarika vahoaka fa za zava-maro jona ratiny de miteny hoe rehefa manao nareo de manaova le tena mamahan'le alasairana ny vahoaka mandritry le feptom-piasanareo na 2 minitra nareo na 2 segondy nareo na 10 volana nareo na 5 taona nareo de mandritry n'izay de vao le alasairana